Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika tany amin'ny faritry Manakary. Olona iray no maikilan'ny afo tany amin'ny komina Ambila tany amin'izay faritry Manakary izay. Trano valo ihany koa moa ankoatran'izay no may nidina tany an-toerana nijery ny zava-misy moa ny filoha lefitry ny kongresin'ny tetezamita Benja Urbain Andriatsizehana sy ny praiminisitra lefitra Azo Andriananarivelo. Ramatoa be iray izay 20 taona no kilafirehitra nandritra ny aitrano izay nitranga tao amin'ny komina Ambila distrikan'ny Manakary ny aliny 20 jona lasa teo. Tafo valo no homay nandritra ity loza ity. Ho fanampianareo trabonary dia tonga nanolotra lela vola mitetina hatelo hetsy ariary ho azy ireo ny filoha lefitry ny kongresin'ny tetezamita Andriamatoa Benja Urbain Andriatsizehana niaraka tamin'ny praiminisitra lefitra Azo Andriananarivelo. Ka amin'ny raha ohatran'izay zany ny natongavana aty dia mifampitro maso amin'ny zao fahaboazana lehibe mahazo ny komina Ambila zao ary mankahiry avao koa zany ireo rava fanagnana. Fa nanararoatra ihany koa nandritra ny fandalovany tany Manakary izay dia nijery ny lafiny ala sosialy sy ara-panatanjahantena an'ireo tanora ny tenany. Mikarakara fifaninana ara-panatanjahantena ao amin'izay distrikan'ny Manakary izay ihany koa ary ity filoha lefitry ny kongresin'ny tetezamita ity. Amin'ity volana Jolay ity no anotanterahana ny famaranana ao amin'ny kianja filalaovam-baolina ny an-toerana. Ny alohan'izay ary dia notoloran'ny CT Benja Urbain Andriatsizehana fitaovana isan-karazany toy ny maillot sy ny baolina ireo izay tafakatra ho amin'ny dingany manasa-dalana amin'ity fifaninana.